fanotrona indrindra ifanampy ao anatin'ny famitana io asan'ny tompo io. Ka androany fifanina lehibe ho andray mbola anaiky ampiasain'ny tompo ampita ny afatra ho anao. Ka ny mesazy asain'ny Jesosy zaraina androany dia hoe ekeo ny fitondran'Andriamanitra. Maninona tsara hoe tsy mora revana ny fitondran'Andriamanitra io ary tsy voatery mahafinaritra, tsy voatery mandresy lahatra, fa ny toerana mila hipetrahanao dia ny manaiky hatrany, manaiky na dia sarotra aminao azy, manaiky na dia hitanao hoe tsy mora raha izy. Raha vakinao tsara ny teny soratra masina ao amin'ny bokin'i Isaia 5:7, ny faharoa, Isaia 45:2, dia magnazava ny Baiboly hoe androso eo anoloanareo aho izy, ary anravona ny kitontona, anoritoro ny varavarana varana, ary anapatapaka ny hidivy. Izany hoe ny olona matoy zany mandroso alohanao, izy no mitari-dalana anao, izy no mitondra anao. Ary efa naseho sady agnatin'ny verset biblika io fa raha izy no mitondra ny fiainanao dia ho aravony izay rehetra ny kitontona. Izany hoe atsika tsy mahita maso fa amin'ny fiainantsika zany misy raha efa zay mihitsy nataony mikitontona, ary misy varavarana zay varahana, ary tsy vitany varavarana varahana fa misy hidivy. Tsy mora zany raha tanam-poly foanao mandeha amina toerana anankiray misy hidivy zany, tavela tany, tsy tafiditra ny rano, ary tsy azonao le zavatra tadiavinao. Fa raha Andriamanitra no mandroso anoloanao dia iravinao azy zay mikitontona, ho torotorono ny varavarana varahana, ary ho tapatapahany zay mety hoendrika hidivy. Io tsy voatery hitanao maso, mety mbola manambola be enao androany, mety salama, mety hitanao hoe miasa tsara, mety tian'ny vadinao anao, mety milamina tsara ny fiarahamonina anao. Fa Andriamanitra zany efa mahita fa ao alohantsika ao, amin'ny hoavitsika, amin'ny rapitsotsika, misy mikitontona olona. Dia tsy voatery hitan'ny maso maha-olombelo, tsy voatery ho reny sofinao, fa misy mikitontona hony ao, misy varavarana varahana hony ao, ary misy hidivy hony ao. Eo indrindra revana mba ilana ny fanagnatsika regny ray aman-dreny ara-panahy regny, fa izy ireo dia solotenan'Andriamanitra izay irahany androso alohanao foana. Zay zany androjoro ny solotenan'Andriamanitra androso alohanao amin'ny zavatra jiaby atao. Azy ireny dia tsy maintsy mivavaka ho anao isanandro sanandro, tsy maintsy mivavaka ho an'ity fotoana ataontsika androany ity. Zay rehetrarehetra mahakasika atsika tozona tsy maintsy metiny ambavaka, satria zay no fitondran'Andriamanitra. Ary manambara koa izy amin'ny bokin'i Jeremia fa ozy hoe izaho mahalala ny hevitra iverako anareo, dia hevitra hitondra fiadanana ozy izy fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana any amin'ny farany. Ka raha ianao io zany manaiky taritin'Andriamanitra, manaiky hoentin'Andriamanitra, mazava ho azy na misy problème ny lalanao fa ianao tsy resy, ianao tsy rava, ianao tsy potiky. Satria raha eto ambony tany ity moa no asitsika resaka dia fa zay mihitsy momba ty tany ity misy problème, misy ady, misy zavatsarotra dia tsy maintsy lalovana. Fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao, raha manaiky taritin'Andriamanitra ianao, tsy mampanina anao zany rehetrarehetra zany, tahiny tompany ianao. Ka ao anatin'izay fiarahana amin'Andriamanitra zay ny zavatra takina voalohany dia ny fibebahana. Raha ianao tianao Andriamanitra no hitariky anao, zavatra mila hitany aminao voalohany dia ianao mba efa nibebaka. Apetraka atsika aminao zany famotanina zany androany, mba efa tena nibebaka ve ianao? Tain'Andriamanitra ny antsika rehetra. Misy lehilahy anankiray malemy ray andro
nentin'olona tamin'i Jesosy Kristy. Fantatsika tsara angamba ny tantara iny. Dia vakio ny Baiboly fa tsy niteny zavatra betsaka Jesosy, fa hoy Jesosy mantsy ny olona nararo hoe anaka voavela ny elokao. Alleluia. Tsy nametra-tanana tamin'ny olona io Jesosy, tsy nikasika ny olona avao Jesosy, fa ozy hoe anaka voavela ny elokao. Satria miloha ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, miloha ny anaovana zavatra mena be arak'izay ilanao anazy, zavatra mila azo antoka aokenao mba tena ho kristianina voavela iny. Tsy misy anefa ny famelan-keloko raha tsy misy ny fibebahana. Izany hoe raha dika ao amin'Andriamanitra ao tsy misy eloka tsy azo avela zany ankoatran'izay tsy nibebahana. Fa raha misy kosa tepoka anankiray zay tsy mbola nibebahanao, tsy possible Andriamanitra dia amelany. Enao mijery anahy, mihaino anahy io zany a, mibebaha enao mba andraisanao famelan-keloko. Alleluia. Le olona jamba anankiray vao naheno fa handalo ny tanàna teo ny Jesosy, dia niafatrafatra mafy mihitsy izy ary niteny mafy hoe ry Jesosy zanaky Davida ô, mamondraha foana. Jereo tsara fa mba hampahiratina ny maso no zavatra tadiavina, fa nitady famondram-poana izy, nitady grasy tamin'Andriamanitra, nitady famelan-keloko tamin'Andriamanitra. Ka mitodika aminao zany roany ary miresaka aminao mivantana mihitsy hoe mba tena azonao antoka ve fa voavela ny eloko io, mba tena vehivavy nibebaka marina venao, lehilahy efa nibebaka marina venao, satria zany no nasan'ny tompo amintsika rehefa. Mba ahafahany manokatra lalana amin'ny fiainanao, mba ahafahany miditra ny tsehatra. Jereo tsara amin'ny Apokalipsy ao a, fa Jesosy nilaza hoe ino izy mijoro ao am-baravarana ka mandondolo. Zany hoe Andriamanitra mahalala fomba ny Andriamanitra, tsy magnano forcé olo, tsy tonga dia miditra foana izy na dia misy varavarana azy, fa ino izy ao mijoro am-baravarana ka mandondolo. Dia raha misy izy mihaino ny feo, jereo tsara, fa possible zany tsy mitandregny feony, tsy raha itsika sy raha volana, fa raha misy izy mihaino feo ka mamoa ny varavarana, dia hiditra ho aminy ao ka hiaray sakafo aminy, izy amiko ary zaho ao aminy. Amen. Mba jerevo kely zany zay, azo avarina fotsiny hoe mandeha be ny fiainanao eto ambony tany ty, azo avarina fotsiny hoe voatay ianao, azo avarina fotsiny hoe zany efa miasa hoe zay rehetra tadiavoko ny azoko hoe amma zanak'Andriamanitra atsika rehefa efa misy fahasoavana efa napetrany ho an'ny olombelona rehetra. Ny olombelona namboarin'Andriamanitra tsy maintsy misakafo, tsy maintsy milamina, fa famotanina mipetraka. Movy mba ho tafiditra ao an-danitra ianao ndray andro any raha mialika. Ny ahafahanao miditry ny lanitra nefa dia ny fibebahana zay nataonao tamin'ny fonao. Ny olo araiky matola zay hoe mibebaka dia tsy namerina intsony izy ny faharatsiana zay natao, tsy nanaiky intsony izy verina amin'ilay zavatra nanaovan'ny pardon teo anatren'Andriamanitra. Ka tena zany ve nitoerana misy anao androany. Raha vakio tsara, raha vakinao tsara ny boky ny Salamo 7:7 milohany izy nilaza hoe zay manasitrana ny aretina rehetra, toy hoe zay mamela ny eloka rehetra. Salamo 103:3 zay mamela ny eloka rehetra ozy, zay manasitrana ny aretina rehetra. Famelan-keloka aloha zay vao afaka miditra nitsehatra ny fiasan'Andriamanitra ho fiainanao. Amen. Zay mahatonga ny olona rehetra tagnaty Baiboly tao mialohan'ny asan'Andriamanitra ho fiainany, misy raha aloha asiana tao. Agnasitraka olo boka 10 lahy koa Jesosy ndray andro, dia ino ny zavatra nataony? Misy zavatra nibekonany ireo boka reo, endana ozy misy eo amin'ny solo, endana ozy misy eo amin'ny solo. Ka anao mianana zavatra io,
Enao miampy zavatra amin'Andriamanitra io, inkeo aloha zay mba fitondrana ianao. Ny fitondrana reto olona boka reto dia ny rana nakany ampisoa. Zay zavatra sarotra tamin'ny vanim-potoana io. Zavatra tsy tokony atao zany olo boka dia anatonga ampisoa olona zany. Fa ny baiko anjareo Jesosy hoe ndananareo izy miseho misoa. Dia rehefa nandeha izy eo izy Baiboly dia sitrana teny am-pandehana. Raha tia hita vokatra zany, nda nataoko zay mba asany tompo ataonao. Ikeo zay hitondrana ianao. Fa eny am-pandehana iny ianao omeny anao zay ampitadiavanao. Fa maro amintsika rehefa tia hita vokatra fa tsy mandeha. Tia hita fitahina fa tsy mankatoa. Tia hita fiovam-piainana nefa zay mba kely mba nilazany tompo taminao ara tsy ataonao. Dia rehefa tsara fa reto olo reto boka, fa kosa ny tongony mbola navita nandeha. Ndraindraiky io misy problème fiainantsika, fa misy kosa ny zavatra zay mbola vitanao ny manao anazy. Andeo anatin'ny ady mafy arena. Anisan'izany ny fampitsaharanao ny fahotaranao. Fampitsaharanao ny fahazaranatsinao. Ny baiko atsika amin'izany Andriamanitra rehefa. Raha tiatsika hiasa ao fiainantsika izy. Nanafatrafatra tsika ihany tamin'ny alakamisy lasa hoe tsy mba efa tofoko zao anao mijalinao io. Tsy mba efa leo venao amin'ny fiainanao ohatrany mandroso mihevitra. Ohatrany tsy mety hitanao azy sapain-tanana zay mba fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Nefa ianao voalaza fa hoe mivavaka. Aiza ny vokatry ny vavaka ataonao. Mba hitrereto zany ravana antsika namboly nefa tsy mety mijinja. Olo jiaby an-tanàna eto mahafantatra fa namboly vary ambany voly koa ny zareo io. Namboly vary ambany voly zareo io. Any zareo namboly vary. Tonga nefa fotoana fijinjana vary, tsisy na elitra raiky desinao moto. Lazanao namboly vary foana karaha io. Dotran'izany koa isika. Tsisy mahafantatra anao fa anao vaizo io no mivavaka. Iny vaizo ira fiderana fa mandragona akao ay. Reny tsy mipetraka andragno fa mandeha mivavaka foana. Aiza le vokatry le fivavahana. Atoroko anao androany fomba azahoana le vokatry fivavahana ataonao, mibeba. Mandresa décision. Avelao aneky raha jiaby misarisarimitra anao taloha reo. Fa ireo ane tsy mafoy. Ty agnaraka anao foana reo. Ary io zao magrave an'io arakaraky ny rosonao amin'Andriamanitra. Vomely efa kapandrany magnano karaky. Ny mitady anao mihitsy. Tsy arakaraky magnano ty vavy anao. Karaha tsy fantatare anao fa niteraka dimy. Ohatrany tsy ahoanjare ohatrany jamba mihitsy masonjare gavany ao. Fantanao amin'izany fa fantapanahy le raha. Tain'i Jesosy anenao. Ka manafatrafatra atsika ny ten'Andriamanitra ety. Fa rehefa voavera ny heliko rehetra, mazava ho azy fa hositranona ambony ny aretinao rehetra. Alleluia. Tain'ny tompony izy. Ka matetika riavana ny fahotana dia manakana atsika tsy anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha voavehivavy na lehilahy raiky nanota ny zavatra tsy tiany atao voalohany dia anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ngenao rehefa tafiditra anatina ota fotsiny, zavatra tianao rehefa tsy tandeha hivavaka. Mandehana anao nareo. Alao amin'ny heriny, alao amin'ny manaraka. Tonga dia sakana ny raha fahotana le olona. Tsy andeha hiditra eglizy. Tsy andeha am-piangonana. Jesosy nefa tonga eto androany manambara aminao hoe avy aho izy mba hanananao fiainana. Avy zao izy mba hanananao be da be. Amen. Ka ny question mipetraka androany dia hoe afaky mihino ve ianao fa hain'i Jesosy mitondra fiainanao. Zany riavana mba ataovy anaty fotsika ao. Ndana mba mino fa hain'i Jesosy mitondra fiainanao. Izy nanamboatra anao. Izy natoizao anao. Izy mahatonga anao viavy be iny. Lavaranda. Izy mahatonga anao lehilahy be. Izy mahatonga anao ohatran'io.
donc zany raha navita nampalehibe anao izy nialanao tamin'ny fahazana zisika anao mahazo ny raha io mavita mitondra fiainanao ro izy. Halleluja. Zay fotsiny zavatra matakina aminao. Ok anao iny ny olona mino dia tsy misy fisalasalana ao am-pony eo. Manoloana ny ho adatrenao io mino venao fa ain'Andriamanitra nitondra ny fiainanao. Ain'i Jesosy satria le izy raha ataonao amina kajikajy mampametra-pamotany. Ahoana zany za raha misy magnantso, ahoana zany za raha izao raha iri zao fotsiny ataovy anatin'ny fosy saina, ataovy milendany anatiny fa ain'Andriamanitra mitondra fiainanao. Ary izy natao hitondra an'io fa tsy ianao. Satria izy nanamboatra anao, izy nametraka anao eto tamatavy eto, izy nampitoetra anao amin'ny toeram-piasana misy anareo, izy nahatonga anao lasa olombelona. Tsy safidinao no lasa olombelona fa Andriamanitra ny nanamboatra anao ma olombelona. Dikan'izany tompon'antoka zato isan-jato izy ny amin'ny fitondrana ny fiainanao. Fa ny anjaranao dia mino fotsiny. Tsisy zavatra ngezabe nataonao nge nampalava-taolana anao io. Marina hoe ninan-kanina ianao fa ny fihinan-kanina anie tsy malava-taolana. Raha tsy eo Andriamanitra manalava anao. Anao tsara nahita ny olo fo hely reny. Verinao tsy mihinan-kanina moa zay. Ain'i Jesosy ianao. Fa no Andriamanitra dia nataony normalina tsara ianao. Dia ndanao za matoky, ndana miantetra aminazy hoe tompo, za efa nisafidy hivavaka ainao mitondra fiainana. Amen. Dia reny fampianarana azotsika reny ampiara. Reny lesona enonao eto am-piangonana reny, ndana reny te zao fiainananao. Fa aza fianona fisalasalana ny fo. Fa raha fiaino fisalasalana ny fo, matetika dia resonao atsika. Ndana matoky an'Andriamanitra. Amin'ny varotra ataonao matoky an'Andriamanitra. Amin'ny aktivité ataonao matoky an'Andriamanitra. Amin'ny fianarany zanakanao ho avy ny bonanesy krismasy matoky an'Andriamanitra tsy misy gisy migelana mampitana. Halleluja. Matoky an'Andriamanitra fa tsy salan'ny krismasy hatramin'izay tiany reny tonga. Halleluja. Tainy tompony ianao. Amen. Ny atao hoe mino ihany koa raha zavaina tsotra dia hoe miaina zavatra efa ananana. Ataovy ohatra ny fanananao zany fandresena zany. Miaina zavatra efa ananana. Ataovy efa fanananao zany vadinao fadoba fo zany. Miaina zavatra efa ananana. Le izy mbola tsy hita, le izy mbola tsy reny sofinao, le izy mbola tsy azo sapahitanana, fa miaina le izy ianao sala amin'ny zavatra efa ananana. Halleluja. Ain'ny tompo ianao. Dia iny koa le nazavaiko hoe ny olona mino dia mavita mampandainga ny zavamisy. Io le izy hitanao mbola sarotra, fa ny vavanao tsy avellanao hiteny hoe sarotra. Io le izy hitanao mbola gidragidra, fa ampandainganao tsy gidragidra zany fa milamina. Zany ravana ny fiainan'olo mino e. Tsy mora zany miaina amin'ny finoana zany. Le miteny amin'olo jiaby hoe mino za, iny mora iny. Tsy amin'ny firy segonda raha belomonanao anazy. Za mino. Fa ny miaina anatina finoana tsy mora. Satria ny olona miaina anaty finoana tsy misalasala ao am-po. Miaina zavatra efa ananana, nefa le izy tsy ananana. Mampandainga zavamisy. Le izy nefa hitanao fa io fampandainganao le izy. Amen. Ka ny olona manaiky ho taritin'Andriamanitra, ny olona manaiky ho entin'Andriamanitra ny fiainana, dia tsy manaiky ino zavatra hita maso. Satria le Andriamanitra mitondra anao le tsy hitanao maso e. Ka raha ianao zao mivoaka avy eto am-piangonana dia ohatran'ny mivavahady foana ny voanao. Fa ndana manamboka mahita fa io vavahady voanao vavahadina fandresena io. Mivoaka ny vavahadiny fandresena ty zany roany miandragny andrama amin'ny valava. Halleluja. Amen. Zay le izy. Aza mino zavatra hitanao fa ndana inonoy zay tianao hitranga. Atetika verivery tsony raha mahatadidinao. Aza le hitanao zao iny inonao fa ndana inonoy zay tianao hitranga. Halleluja.
Tain'i Jesosy ianao. Aza manaiky ino ny fahatsapana. Nendray ianao misy zavatra tsapanao. Nendray ianao misy zavatra tegna regninao mihitsy hoe ohatran'izao izy zany. Satria mety ianao mandeha iny mety misy magnantso amin'ny telefôny. Mety misy odony allô, akory, magnano akory. Fa eo ianao zany ianao le mino agnano pratikany izy ianao. Na eo ary zany bazabaza regny ny sofiko zany tsy maintsy milamina. Alléluia. Tain'ny tompony ino. Aza manaiky ino zavatra tsapa. Mba mitany kely olo marinao mba ino zao hoe raha tsapanao. Intodindray amin'ny olo ambany. Ino hoe zavatra sapo tsapanao. Diteneny hoe aza manaiky mino an'io ianao. Fa zany hoe ny olona manaiky taritin'Andriamanitra. Tain'i Jesosy ianao. Amen na sa tsy amen? Amen na sa tsy amen? Ohatran'izay le izy raha. Mety ianao zao miala voatany an-trano mety misy message tonga tamin'ny telefôny. Mety ny famaly tamin'ny vatonao anao dia mety mangotsoko foanao ke jusque zao mbola mitetitety foana izy. Zavatra tsapa zao ny anaran'izany. Fa zaho te hamporisika anao ary te haniraka anao mihitsy androany hoe aza manaiky ino zavatra tsapa. Tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao io androany ho regleny Jesosy. Hozy aminao hoe ho regleny. Tain'Andriamanitra ianao. Amen. Inoy fotsy zay tianao hitranga. Zany ny atao mameno ny fonao. Amen. Andriamanitra mampiravaka raha mijery atsika tsy mahita atsika marary, tsy mahita atsika sahirana zany, fa mahita atsika mandresy zany. Alléluia. Amen. Mila miaina amin'ny finoana. Inonao ve fa Andriamanitra afaka mamela heloka. Zany koa zavatra anankiray mila apetaka zany. Na dia efa marobe ny ditra vitako, na dia efa marobe ny adalana nataoko, Andriamanitra mbola mamela heloka. Ny olo manaiky taritin'Andriamanitra zany dia mila mino fa io Andriamanitra mitariky anazy io dia mpamela heloka. Spécialité n'Andriamanitra ny mamela heloka. Tain'i Jesosy ianao. Mety misy amintsika mino anareo zao tsy anasa ianao. Mety hoe anatin'ny tifisina mihitsy. Ny zavatra mila tsapanao dia ity. Misy olona tsy mahay noho ianao nefa mahazo asa. Tatangesy tsara volaniko. Misy olo tsy mahay noho anao batibatinao zany raha ohatra ka dika miteny mazavatsara. Olo tsy mianatra noho ianao, kely raha fantatra par rapport aminao nefa mahazo asa. Atoko anao ny vahaolana androany. Inoy fa afaka mananatra anao Andriamanitra. Problema moa atsika tsy mino. Tsy mino atsika satria efa maro loatra ny toerana zay efa nandalovantsika. Mety efa nandondonga tatsy, nandondonga tary, mitady vahaolana tatsy, mitady vahaolana tary, ohatrany tsy misy namoa karavaranao anao. Vavamaigna ary mety azonao. Izy anao hoe raha tika mety efa tsisy mitovy amin'ny Petera rehefa. Efa nanaraso nandritry ny alina izy eo izy. Fa tsy nahazo na ina na ina. Fa nisy fotoana anankiray zay nitenenan'i Jesosy taminazy hoe andana hozy Jesosy mba halatsa ao amin'ny sisiny ankavanana iny dia hitanao anazy. Mampametra-pampitaniana zany. Na ankavanana na ankavia efa samy natatsahako ny aratiko ane zany ozinao. Fa inona nataony Petera? Nohony amin'izany teninao zany izy alatsako ny aratiko. Mety efa agnatina fahatsopana tenana ho anao miaino anahy io. Fa raha mba maheno an'ity tenitenao mba aoka ianao ino fa fotoana zao andeha anokafan'Andriamanitra lalana anao. Ho isy zavatra tsy mampino ny olona rehetrarehetra zany hitranga fiainanao io amin'izao farapara ny volana Desambra zao. Aoka ianao mba ino an'izany fahasoavana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Dia ny zavatra anankiray atoko anao ihany koa mbola tsy tara fa mbola afaka mitohy mianatra ianao. Mianara. Mbola maro raha mbola manjary ianaranao. Mbola betsaka ny zavatra tokony ianaranao.
fa za mietreritra mihitsy hoe za efa antitra ka tsy afaka mianatra intsony. Mbola maro ny zavatra azona ianarana. Ary ity koa magnisan'ny secret anankiray ngezabe, manana ny fanamasina isika. Alleluia. Manana fanamasina. Io fanamasina io afaka magnatoro io, afaka manolotsaina io, afaka mampianatra io, afaka misolo vavanao io, afaka manao ny zavatra rehetra io. Manana ny fanamasina. Mbola tsaronao ve zany? Ndraindray ve mandalo agnatin'ny feon'ny fetretanao hoe zany misy fanamasina. Alleluia. Ho anao zay miantikady dia noho tsara manana ny fanamasina ianao. Afaka hanoro-hevitra anao sady hanokatra ny sainao. Matetika ny ravana saintsika mihidy dia milaza aminao za fa zay ny ola. Misy olo mianatra be fa mihidy ny saina. Misy olo manam-pahalalana fa mihidy ny saina. Satria misy no karazan'olona misy zavatra mampisokatra ny saina io, fa misy zavatra kosa mampihidy an'io. Fa androany maraina manao na tena fa hisokatra amin'izay reky fisainanao. Maro zavatra manomboka ho takatra hoe iry tokony atao, iry tokony atao. Ary manao na tena kosa ho amin'ny fisokafan-dalana amin'ny fiainanao. Zay minao an'izany mba manaova hoe amen. Alleluia. Misy zavatra ho sokafan'Andriamanitra. Tsy fantako inona ny agnaran'le izy fa hisokatra eo ny anaran'i Jesosy. Satria mandeha an'izany feon'Andriamanitra zany izy tsy maintsy misokatra. Alleluia. Ho sokafan'Andriamanitra ny lalam-piainanao, ny ara-bola, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny hoavy, ny amin'ny fahasalamana, amin'ny ara-kasa, amin'ny ara-pitiavana. Misy karazana tranga vaovao ataon'Andriamanitra amin'ny anarany zay. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Tainy tompony ianao. Tain'Andriamanitra ianao. Alleluia. Rehefa io fanamasina io zany rehefa miasa, fa ianao zany mila matoky, mila miconsidere fa anananao le izy. Amen. Mila apetraka hoe zany manana ny fanamasina. Rehefa io fanamasina io miasa, na dia zavatra tsy nianaranao aza dia mora aminao mahatakatra anazy. Rehefa io miasa, hitranga amintsika rehetrarehetra reo an'izy amin'ny fahasambarana. Ho amin'ny fotoana tonga sainanao za zay bro mama miasa to. Adininao fa io le fanamasina. Ataony mifanena amin'olona zay tsy netriretinao hifanenana ianao. Ataony miara-miasa amin'olona zay tsy netriretinao hiara-miasa. Ny olona rehetrarehetra mitazana hoe manao fotsiny fa ho lasa kapa, manana kapasité havita an'io anao ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Zany milaza aminao fa be da be ny olona manana andraikitra ambony, manana tirana ambony. Tsika tsy hanonga agnaran'olo, tsy hanonga agnarana apôstôl'olo. Fa misy amin'izy ireo hoe tsy capable amin'ny toerana misy anazy io aby. Fa napetraka. Ny saina io tsy possible hitranga amina fiaina. Ainy tompony ianao. Alleluia. Amen. 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 Tainy tomponao. Tainy Jesosy ianao. Betsaka rehefa ny olona mijaly no ny tsy finoana. Tsy mampiasa ny tegna atao hoe finoana izy. Nefa izy dia milaza fa mivavaka. Tsy vitsy ny olona sahirana satria na izy ara tsy minitsony hoe mbola iova ifiainana. Fa ny ao an-tsainao dia hoe ohatran'izao foana fa mandingany Jesosy mbola ho avy ia. Ino maresaka tamatavenya mandingany Jesosy mbola ho avy ia. Nefa anao mivosonao kapanao tsy misy olo. Akanjo io fa mararitsasa mihitsy. Anao mety vasobasoka zany le lamba ty sasana matity. Engany mba hanokatra zavatra amin'ny fiainanao za Andriamanitra. Betsaka olo mijaly atoroko hevitra anao androany. Tsy fantako mety misy amintsika reo mbola manambady tegna le maditra regny. Le tsy tomonitsika tsony miditra regny. Samy mahafanotry neninazy. Raha ohatra ka mbola maditra ny vadinao,
aza mitraité anazy amin'ny didrantsony menarana mitraité anazy hoe olo mba ifaniova asa mavitanao eto zany tsy le mivitakita be anazy rehefa fotoana baka ndamalamana azy mateteky ndamana tsy atao an'izany tsony mba hianarana matraiteny sana min'olo fanova dede anao vao miditra bakany nanana akory firy tapay tsy zany tsony nataonao anazy mba hianaranao izy matraitenao avy amin'ny foa fa tsy sady montsomontso tokotsokoana ny jesosy tao tsy atao ohatran'izany fa tegna traitenao izy sady amin'olo efa nio fa tsy sady ampampanarana koa tsy zaho fa nivavako koa tsy zaho efa zao tsy asisina resaka fa tegna atao arak'izay ainy tompo anenao tegna Andriamanitra ianao hoe satria revana ny atao hoe finoana ny fanehoana zavatra tsy hita ahoana ary ny anehoanao an'le toetrany mbola tsy hitanao traitenao sady amin'olo efa niova izy amen zany rehefa ny miaraka amin'ny tompo tia raha tegna maneky taritin'Andriamanitra anao dia zany zavatra mila iainanao jirivinao tsara tamin'ny andron'ny Mosesy tanàna mbola nisy olo ane avy amin'ny Jeriko tanàna mbola feno olona ny tany Kanana fa nilaza izy reo fa atsika ny tany zay tany mbola misy olo ary feno olo maventy maro ambo be tao zareo antongotongon'ny daholo tsisy maventy be ambo karakô fa ny tenina loko vavanjareo hoe antsika ny tanàna satria ny atao hoe mino dia fanehoana ny zavatra tsy mbola tsy hitany izy fa asehonao tain'Andriamanitra ianao asehoina izy amen na dia mamilava izy mba mianarana mba ajeo ndraiky izy araza volaniny anazy anao dia kalma fogna anao mampiasa finoana ane za io tsy mila miteny aminazy dia verinao sitrapoko magnano izy to parce que aminay manko nivolana magnano izy to mbola tsy mahazo voky koa aloha raha izy tain'i Jesosy ianao amen zay tianao ho tanteraka ndana insisteo anaovy geste fa tsy le izy mamilava foana no hitanao tsy le izy maditra foana no hitanao fa le tianao ho tanteraka igny le insistenao anaovanao geste isan-karaza tain'ny tompo ianao sy na milerana bavy le mandeha andresako anao mangataka izy mba ho bevoka mivavaka ao anazy atoroko anazy zao ataoko zao ataoko zao ataoko zavatra nasainy nataony voalohany maloha nandita mivadinao mandeha mivadinao fa tsy hoe rehefa avy nametrany tany anao dia nakitra mbo superposé dia miandriny tompo dia rehefa zay mivavaka fogna tegna vavaka ane zany dia rehefa nanita amin'ny dokotera izy anao testa bevoka amen fa ny zavatra grave efa take mbola nandeha fogna ny fadimolana io za mantsy anazy tsy fadimolana aneo zany anaty kibonao fa za zay raha fadimolana zany fa vilao andeha any fa zaza anaty kibonao tsy fandeha hitanao izy somary sorisorena kely pasitera miaina pasitera mbola mandeha ngely le fadimolana tsy fadimolana moa zany natao Jesosy anaty kibonao fa zaza fa fadimolana andeha zany avilao mandeha fa izaza anaty kibonao zany tsy mandeha fanehoana zavatra tsy ainy tompony sona mantompo fandoky izy miteraka somatsara ary manana zany fa nanaitsika zany le zavatra hitatsika maso no andetetsika ny finoantsika izy igny ane finoana ihany neninao iny fa miratsy mety azona izy mino arety mino fadimolana fandana manomboka mino fa misy zaza hitahinao Andriamanitra
Aleluia. Tain'ny Jesosy ianao e. Tain'ny tompo ianao io e. Nda nampandeingao i zavatra misy aminao androany. Amen. Raha sendra ihany koa mety misy olona nanatranao, mety vady, mety anandahy, mety rahalahy, mety ravavy, mety ray aman-dreny, tegna nanondratra ny fonao, ary zisky ihany ianao mitomany fogna agnatinao raha vao matsiaro le phrase nilazainy ianao tamin'izany. Aza vela i-bloquenao amin'izany Satana. Ndray manko rehefa mabetabe amintsika hoe bloqué tratry naratra. Fa tsy mahasahy mamonjy fety miaraka amin'olo tro. Za tsy tia ratra. Akoa izy za tsy tia ratra. Andeha bureau-n'igny vao za tsy tia ratra. Za tsy mila an'igny, za tsy tia ratra. Manaiky maratra anao dikany. Aza manaiky bloqué-ny Satana amin'izany ianao. Aza mifantoka amin'izay nataon'olona anao. Fandanina manomboka miteny sady miinsista fa tsy olo maratra tsony ianao. Teny ianao sady miinsista. Satria raha ohatra rehefa mika ny ratsy izay nataon'olona anao, ireno andeha tany saina, mety efa ampy nahafaty anao ve? Fa tsy marina. Mety efa nahafaty. Raha ratsy nataon'olona anao. Tadidio na nung kita biri terus. Tezi daun. Iring na natambak-tambak. Siapa na Fatmo? Jesus itu. Arzon na tu na krema tetka. Zamba vunangtan. Biasa na fund. Faneng kamarun ulmin jampun jadi pasti na uzi. Pres ka ulman na problema na fund. Sumazaka. Serang nataon'olona anazy dia nafaty. Karaha tsy mbola voareglenao fonao, fa io ratra io mitady hitondranao, za milaza aminao fa ho ratsy le farany. Fa ndana manomboka manaiky hoentin'Andriamanitra, fa aza manaiky hoentim-po, aza manaiky hoentina ratsy. Za manokana zao mahita an'izany, raha ny tsirary ataon'olona anazy indray, mety efa ampy nidirako fonja. Riata tegna indray mandeha izy samy miala. Fa aza manao zavatra sahala amin'izany ianao. Fa nendray zavatra kely tsy ampoizinao mety hanimba no avinao ray manontolo. Ka mbola prinsipy any ianao, aoka ianao anaiky hoentin'Andriamanitra. Matetika rehefa katsika ndeha isom-po, dia lasa tafikasitanan'olo. Tafiteny zavatra tokony hitenenina. Tafamalifaty. Tsy mety anefa zany. Ny Andriamanitra tsy Andriamanitra ny malifaty. Raha namalifaty Andriamanitra tsy leke niditra eglizy izy koa anao zay. Ditra anao zay mbola mbola manjary mipetraka kely anao veronao. Fa Andriamanitra tsy mamalifaty. Dia zay toetrin'Andriamanitra tsy mamalifaty zay zany mba hiaina. Amen. Aza mitahiry n'olo-po. Tahiry Jesosy ianao. Amen. 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 Misy olo anankiray koa ndray andro tsy mety niteraka. Tsy mety nahazo zaza mihitsy izy. Dia nanapa-kevitra zareo ny anangan-jaza. Loatsika anangan-jaza. Dia mba tsy afantaran'olo hoe nanangan-jaza izy. Nanomboky nanano karapozin'olo be voka. Sesorang makiyazi tarik di bawah antara bismillah zingul mizahan bukan lah cuma malu balning sweet sino makiyazi ho bukan dia no makiyazi fanung benong tanung tan rausin bukan betunoy bupari ko rausin asnari rausin digelas na rin sa tsuwi sino hindi so sino di ino sino na ito ba na kain na rin ng kibo ya si Van Lambang at yang tumbun skil moi dewa piti sininin from the reason talangan zaza Iinsan bazlista na to. Maitan mo doon buka marang di ba din di ba?
Azonareo le système nataonareo. Dia ino izy nareo tamin'ny faha 8 volana manandrana agnatona paster eky izy moa zany mandeha mivavaka amina toerana Salamina. Mandeha agnatona paster izy tamin'le faha 8 volana io moa zany tsy 8 volana tegna raha fa 8 volana feno lamba. Avatafatanao karakory kibo 8 volana. Sady nangataka izy mba hitoetrazy. Taitra moa ka paster io hoy. Fanganao tsy voka. Sady naniky modro. Kikibo misinasinaky io agnatabavaka mba hitoetrazy. Taitra be le paster. Ino izy anao? Efa tsy solika be koa nandre nasiona le paster ny lamba. Lamba beko. Hitanao ireko raha gaga. Tazo atao hitanao. Ireo izy le lamba ka. Dia ino izy anao? Sendra paster nanapatakarana dia izy paster halleluja. Bon, izy paster. Efa hono. Zao mihitsy keo izy paster natao hoe mino. Halleluja. Zao mihitsy izy natao hoe mino. Lasa miaigna tahaka n'olo le fa manana. Ena atao finoana. Maneho zavatra tsy misy. Fanehoana zavatra tsy hita. Amen na? Le ozy le paster hoe tohizo le izy. Tohizo le fa nataonao fa ho bevoka anao. Hiteraka anao. Ino izy anao? Sady mivavahany le paster izy. Dia iny vavaka natao iny le no namova ny tantara rehetra. Azonao izy. Fa atsika revana agnatina jaly miaigna amin'olo faran'izay vorery ndraiky. Rehefa mahitanao anao fa mijaly, mandana mba manao geste kely mba tsy hitan'olo fa mijaly anao. Halleluja. Za hitanao mitsangana aminao iny isan'andro io, mimoentsika mitokakaka, anao raha mahita salao anamo avy anao ramoramora. Azonao izy. Fa tsy toroko anao. Dia anao farany anao maminany halleluja sambatry kaka. Za amin'iny mandray resiko za resiko. Iny tompo anao. Miaigna zavatra mbola tsy misy. Miaigna zavatra tianao hitranga. Zany ravana ny fitondràna tompo atsika. Io lalana andehanantsika mivavaka io mbola tsy haitsika hoe aiza moa iafaran'izy ity. Fa matoky. Ary ndana manomboka miaigna sahady amin'le fandraisena hitranga atsy. Ny antony vavahantsika neny mba agnantegna lanitra zany mbola tsy misy nahita mijany atsika jiaby. Mandenga toko lehibe tantarona andro agnendro kibamorany akeza lanitra. Fa dia mino daholo atsika jiaby fandehana atsika amin'ireny. Zay atao hoe mino maneho zavatra atsika. Amen. Fa sy mahita diganao, nasian'ny tompo anazy soavalinao, soavalin'ino. Tain'i Jesosy efa soavalinao lanitra. Izy ka farany kalbanao nareko. Lanitra misy kalbanao. Efa raha efa. Kitsaranao amboe. Le kitsaranao kaiza kitsaranao an-danitra. No. Nefa dia mino isika rehetra fa zava-misy. Dia ohatran'izay hatrany an-trano zany ravana tokony atao raha tianao tegna Andriamanitra nitondra ny fiainanao. Dia mba anontaniam kely ny araikinao vonona venao hoe notaritin'Andriamanitra. Halleluja. Raha vonona hoe dia ndao hitsangantsika hivavaka. Amen. Ndao hivavaka manokany zasenao. Sanatao ambony tananao dia avereny hoe ray masonao amin'ny anaran'i Jesosy manaiky ny taritinao, manaiky ny tezainao, manaiky tompo nomenao fiainam-baovao, nomenao anatra, nomenao tolotsaina, nomenao fahendrena. Intia Jesosy eo tariny ny fiaina anjakao ato anatiko ato. Ifonako aminao tompo ny fahotana rehetra vitako, ny adalana zay nataoko, ibebako amin'ity androany ity.
mifona Tompo, mitanao, mitaraina, miangavy ianao. Isolo atao anatiko ato ireo fahazaran-dratsy rehetra, ireo dikany, ireo fahotana zay mampitonga anahy manalavitra anao. Oka Tompo olo mavao tanteraka manomboka androany, atolotra anao ny fiainako. Fa voan'ny bokin'ny fahafatesany anaty raisika anao Jesosy Kristy ho tombo sy famonjena. Mino a Jesosy eo fa ianao dia Andriamanitra ve, mpamela heloka, mpanasitrana. Mino a Jesosy eo fa efa matoay ianao mba ho famonjena ho an'ny fanahy. Misaotra Tompo, mankasitraka amin'ny anarany Jesosy. Amen. Mazotery agnatintsika Tompo. Amen. Amen. Tain'Andriamanitra antsika rehetra. Ho tain'ny Tompo manokana isika. Fiadanan'ny Tompo any aminao sy ny ankonanao. Izay ny fotoanantsika